manana ny ambarany manoloana ny fivoan'izay lisitra faharoa ny nahazo ny fampitsoran-keloka izay moa Andriamatoa Voninahitsy Jean Eugène parlementaire ny CT avy amin'ny lehizazy raha ny fanambarana izay noentiny moa dia zondry ary manana fahefana amin'izay fahazahoana fampitsoran-keloka izay ity mpanao politika ity. Nahazo amnistia satria droako le izy fa tsisy bavera zay nampitabatabana-karatra amizay ka azoko izy zao dia faly aho zany ary misaotra ny fitsarana zany malagasy mampalahelo aho fotsiny zany hoe ohatrany karazana misy ko mitrainen'le izy satria hitanareo fa zay no antony hoe azahoanay manao congrès efa congrès-nay zao dia fa tovanany sarotra ihany fanatanterahana azy fa mbola efamory nay mila nataoko raha nao congrès dia mety confirmation des étapes nay assemblée générale dia izy mampalatsy hoe namilatsolona zay satria zaho anisany latsaka ao anatin'ny finapahan-kevitry ny congrès raha nisy ny congrès raha tsisy ny congrès dia raha fitapahana misamy latsaka ilatsaka mbola ilatsaka atao amin'ny lesasy aho lesasy ny manapaka azy na anolotra zay na tsy anolotra na zaho no atolotra na rakoto nitolotra zay tsy azoko atao ny miteny sady hoe zaho candidat hanolo tena samy sasany hoe zaho candidat militra dia hoe droit io faraky ny fanazavany zareo moko dia hoe io zavatry dia angatahana ino hoe tsy maintsy manao depôna dossier kanefa raha tokony izy tsy zany fa tokony eo no mikatra ny dossiern'olona zay tokony hoe ty loatran'izao ty ohatr'izao olona dimy tokoa no hanao an'izay saisine zay fa tsy olona hoe satria monsieur de plein droit fils mbatama miraiky ekena le zany metaka dossier metaka demande ka aminay zany hoe misy manœuvre dilatoire ihany tao zay le izy ka tsy azaren'olona misy na ny mpanao politika namana samy totsika hoe manily latsaka tsy izy ny teny mianakany aho satria matetika izy manao zavatra tsy tokony izy madame Sara José dia tsy tokony latsaka izay misy ty zay moa ny lalàna ny sakanany zany fa matoa mangataka amnisty zay dia hoe mba azahoana ny fidina fidina